fanamariana vitivity moa anatin'izao fandarana zao raha iverina kely ao anatin'ny taranjabola lavalava satria tsika any tokantrano any dia makafy sy mijery ny taranjabola lavalava na tonga atao hoe vaovao voaingana amin'izao fotoana izao. Ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja bola lavalava teo aloha Andriamatozo Christian Andritsilava izay nanambara fa mbola ny taranja bola lavalava aloha no nikarakara fedina ny tompon-dakany Afrika voalohany amin'ny taranja iraisana teto Madagasikara. Tsara ihany ny afantarantsika an'izay mba tsy hisiana resabe ao anatin'ity tontolo ity. Nikarakara fifaninana voalohany fa tsy hoe izy ihany mbola nikarakara ngambany izay ny tena marina. Nikarakara fifaninana fedina tompon-dakany Afrika voalohany teto amin'ny tantsika teto Madagasikara izany. Mbola miandry ny resakantsika afaka mihaino ny resakantsika rehetra ny filazantsika rehetra moa ato anatin'ity fandarana ity ary dia ho tenenina aminao eto ny vaovao izay raha misy ny any aminao any fa ho fanatanterahana ny fanamby nataony dia nizaran'ny ligy ny baolina kitra Analamanga laharana telma avokoa ireo mpitantana kluba sy mpanazatra ary mpitsara miara-miasa aminy. Ny zoma teo no nanatanterahana izany tetsy amin'ny fotoan'ny Alpha. Ireo tarika avy ao amin'ny sokajy division voalohany sy ny Ligue 2 no nianoka izany tombontsoa izany aloha hatreto. Mbola isy ihany anefa ny fizarana izany laharana izany ho an'ireo sokajy hafa atoato. Ya misy moa zavatra natao iny tokoa androany niarahana tamin'ny telma zany nizarana an'ireo plus misy vola zany ahafahan'ny olona rehetra atao amin'ny ligue zany kirakira atao anatin'ny ligue sy ireo club section zay nitombohana aloha zany tamin'ny Ligue 1 sy ny Ligue 2 ny mpanazatra rehetra ny section eto Analamanga ny membre ny ligue ahafahana serasera zany amin'ny alalan'ny vola ny zavatra rehetra zay voaka sy miditra atao anatin'ny ligue Analamanga. Io fiara-miasa io dia fitombohana ihany fa io zany itoy amin'ny alalan'ny firesahana mamaimpoana le flotte arakaraky ny fiara-miasa mampamatomatotra kokoa ny fiara-miasa zany satria izay no tanjona ao anatin'ny zao hetsika atao androany izao. Miara-miasa akaiky tamin'ny Alpha tamin'izao hetsika izao araka izany ny orinasa telma ny karazana laharana misy vola avokoa no nozaraina tamin'ity indray mitoraka ity. Tanjon'ny Ligue Analamanga amin'izao fanolorana puce izao moa ny anamorana ny serasera amin'ireo club izay miara-miasa aminy sy ireo mpiara-misalaha eo amin'ny tontolon'ny kitra. Teo ampamarana ity lanonana fanolorana ity dia mbola nilaza ny mpitantana ny Alpha fa mbola homaro ny tombontsoa omeny an'ireo miara-miasa aminy atoato mba ho fampansoana ny kitra eto Analamanga.